Ilay fanantenana lehibe. Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalypsy. Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Akida Tantely. Ilay fanantenana hoaso anao. Faly miarabantsika rehetra manohy ny fanadihadiana ny soratra masina mba iarahantsika mikatsika ny fahamarinana amin'ity androany ity. Lohahevitra izay iarahantsika mandinika dia hoe fanambarana ny fomba fiainana amin'ny fahatsarana. Misy fanontaniana mipetraka eo amin'ny fiainantsika matetika hoe misy fiantraikany amin'ny fahasalamantsika ve ny fanaontsika sy ny fitondrantenantsika. Betsaka ihany koa ny mihevitra fa ny fahasalamana dia azo avy amin'ny kisendrasendra, azo avy amin'ny vitana. Tsy misy ifandraisany amin'ny fomba fikarakarantsika ny vatantenantsika. Kanefa tiako ny mampahafantatra anao androany fa ny safiditsika dia afaka manatsara na manaratsy ny fahasalamantsika. Satana dia miezaka mandrakariva anapotika ny fiainantsika hanimba ny fiainantsika, hanome antsika ireo aretina maro isan-karazany mba tsy hananantsika fahasalamana satria mpamitaka ny devoly, ary zany no fanaony hatramin'ny ela mandrakity ny androany. Io no antony izay nikominy tamin'Andriamanitra, feno famitana, felo fanao tsy mety izay miezaka anapotika hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra manao hoe misy ifandraisany amin'ny fahasalamanao ny fitondrantenanao, Satana kosa miteny hoe tsisy ifandraisany zany, zavatra samihafa izany. Ao amin'ny Apokalypsy 4:7-7 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Misy miteny hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy misy ifandraisany amin'ny resaka fahasalamana. Zavatra hafa ny resam-pivavahana, ary zavatra hafa indray koa ny fomba fikarakarantsika ny tenantsika. Zavatra tsy azo sarana ny vatana sy ny fanahy. Ao amin'ny Apokalypsy 1:9-17 dia izao ny fahitana hitan'ny apôstôly Jaona manao hoe ary ny voninahitra sy ny anja ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina. Ireo izay tsy manana ny fahamasinana, zany hoe mikarakara amin'ny fahafelony, ny toe-batany, ara-tsaina, ara-pihetsepo, ara-panahy, eo amin'ny fikarakarana ny fahasalamana ihany koa indrindrandrindra, dia tsy afaka ny hiditra amin'izany fanjakany lanitra izany. Ny fomba hikarakarantsika ny vatantsika eto an-tany ane no hamaritra ihany koa izay fikarakarantsika ny vatantsika mandrakizay, na afaka iaina mandrakizay isika na tsy ho azontsika atao ny iaina amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ny fanirian'Andriamanitra nefa dia tsotra. Amin'ny Jaona 4:1-2 manao hoe ry malala, mangataka mba ambinana sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao, tahaka izay anambinana ny fananao ihany. Ilain'Andriamanitra ary fanirian'Andriamanitra io no etaetany ny anambinana ny fanahintsika, tahaka ny anambinana ny vatantsika, ambinana ny fahasalamantsika, tahaka ny anambinan'Andriamanitra ny toe-panahintsika tsirairay avy ihany koa. Ny Baiboly zany dia mampianatra fa tsy afaka misaraka velively ny ara-panahy sy ny ara-batana. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalypsy 4:7 manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana. Amin'izao fotoam-pitsarany lanitra izao dia tian'Andriamanitra ny hanomezantsika voninahitra azy. Manontany gambe ianao manao hoe ahoana moa zany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Korintianina 1:9-20 dia izao ny tenin'Andriamanitra: fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina 1:10-13 koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo, n'inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra izany. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia mbola mandefa antso amin'ny Romanina 12:1 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ho ataonareo izany. Tian'Andriamanitra ho fonenany ny tenantsika, tian'Andriamanitra ho atolotra azy mba hiaina fahamasinana
ny tenantsika. Firifiry ireo zavatra manimba ny fahasalamana izay manapotika ny mahatoeran'Andriamanitra, ny maha olom-boavidy atsika manana ny fahamasinana atsika. Isan'ireny ny foatsigara sy ny fandrapahana baraky. Ny sigara izay voalaza fa mampiena 40 minitra ny tapa-havelomantsika. Ary fantatrareo ve fa ray tapitra isa-taona ny olona matiny sigara. Io no mitana ny laharana voalohany indrindra amin'ny fahazahoanan'ilay aretina antsoina hoe homamiadana. Karazana homamiadana 70 no azo avy amin'ny fandrapahana baraky sy foana sigara. Ary ny mampalahelo dia izao, tsy ny tena ny foka ihany ny potika sy maty, fa hatramin'ny manodidina. Firifiry ireo zaza amboka izay miantrika ny vokatry ny fifohan'ireny ny sigara. Miaina toe-pahasalamana tsy zarizary. Famonoana ny olona akolaka ihany koa ne ity fifohana sigara ity, mandoto ny tontolo iainana, mandoto ny zavaboary, ary mamono tena sy mamono ny hafa. Mba isy olona ve anankisotro ny rano izay tsabahan'ny tanan'olona anankiray? Azo atao ve ny isotro rano avy anasana tanana efa nyloton'ny tanana? Kanefa firifiry no mandoto ny rivotra iainan'ny olona, fony olona miditra ny anatiny any amin'ny alalan'ny sigara. Tsy vitany hoe zavatra ratsy izy ity, fa manapotika sy mamono ihany koa ny olombelona. Amin'ny Apokalypsy 7:1-20 dia manome toko atsika Andriamanitra fa atsika ataony mandresy ny zava-mahadomelona tahaka ny paraky sigara, manao hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Tian'Andriamanitra andresy ny sigara ianao, andresy ny zava-mahadomelona, satria manapotika ny fahasalamana izany. Lehibe lavitra ny herin'Andriamanitra noho ny fanandevozany sigara eo amin'ny fiainantsika. Izy no efa nanasitrana teto amin'ity planeta tany ity, nanao fahagagana samihafa, afaka manao fahagagana ialanao amin'izany zavatra mitondra ho amin'ny fahafatesana izany. Matteo 7:17 dia miteny Jesosy hoe angatao amiko fa omeko anao ny fahafahana amin'ny sigara, tadiavo amiko fa ho hitanao izany, dondomia fa ho voaiko ianao, ary anehoako fahagagana anova tanteraka ny fiainanao. Romanina 9:1-12 dia izao ny fombaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza dia mpanompon'izay arahanareo ihany. Mety tsy manompo sigara isika, fa mety tsy manompo an'Andriamanitra ihany koa isika, fa manompo zavatra hafa. Misy ireo izay manompo ny toka, gedzay ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla ny fiainana. Ny zava-pisotro misy alkôla izay manimba ny tenantsika, manapotika ny selany amin'ny rahantsika, ary manimba ny ati-dohantsika tsy afaka andinika sy saina araka ny tokony ho izy. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika nyity toka ity. Oabolana 20:1 Paniratsira ny divay ary pitabataba ny toka, koa izay miraikiraiky azony izany dia tsy endry. Miafara amin'ny olana goavana foana ny fiainan'ireo mpisotro toka matetika, farafakely ny 700 isan-jato amin'ny mpisotro toka dia azona zava-doza mandrakariva eo amin'ny fiainana. Efa voalazan'ny Baiboly izany ao amin'ny Oabolana 7:1-7 hatramin'ny 7:30 manao hoe aniza ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokona, aniza ny raha tsy ahoana, an'izay maso mivoaramena, amin'izay mikikitra amin'ny divay, eny amin'izay mandeha anandrana divay voaroaro zavatra hafa. Tsy tian'Andriamanitra iaina amin'izany voka-dratsy ny sigara izany isika. Firifiry moa ny olona ihany koa milaza zavatra hafahafa ankehitriny hoe azo atao ny sotro toka fa mba sotroina amin'ny atonony izany, satria Jesosy ane nanovan'ny rano tonga toka, novany lasa divay ny toka. Izany tokoa ve ny voasoratry ny soratra masina ao amin'ny Jaona 2:1-7 dia izao no vaky ny tenin'Andriamanitra, ary ny sy ny vatoenina no fenony hatramin'ny molony. Hita tokoa ao amin'ny soratra masina fa ireo sy ny vatoenina ireo izay ny fenona rano dia novan'Andriamanitra ho divay nandritra ny fampakaram-bady. Kanefa divay inona moa ny resahana eto? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia teny tokana no ilazana ny divay tsy misy alkôla sy ny divay misy alkôla.
teny tokana no ilazana ny ranom-boaloboka tsy misy alkôla, tsy mifangaro zavatra hafa amin'ny ranom-boaloboka izay efa nolona, izay efa lasa toka mahamamo ny olona. Ka tsy Jesosy Kristy mihitsy no anovan'ny rano tonga toka misy alkôla, fa ilay divay resahana eto dia ilay divay izay tsy misy alkôla, tsy nolona. Ary na dia ny mpanaraka ny fampakaram-bady aza tamin'io fotoana io, eo amin'ny 19:7 amin'ny jaonina toko 2, dia vakivava nanao hoe araka ny fanao ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Kanefa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Divay tsara no men'Andriamanitra hosotroin'ny olona namonjy ny fampakaram-bady. Divay tsy milona izany, divay tsy misy alkôla izany, fa tsy ilay divay izay mahamamo ny olona, satria teny tokana ihany eo amin'ny Baiboly no anambarana ny ranom-boaloboka sy ny divay izay efa mivadika ho toka. Jesosy Kristy izay mikarakara ny fahasalamantsika dia tsy hanapotika an'izany amin'ny fanolorana zava-pisotro misy alkôla ho antsika. Mety voakeja ny alkôla ianao fandroana. Dia azon'Andriamanitra atao ny manome fahasalamana feno anao indray mba hiainanao amin'ny fahafenony izany fikarakaran'Andriamanitra ny vatanao izany. Andriamanitra dia manome teny fikasana, fa ilayntsika ny manatona azy miaino ny feony mba hananantsika toe-batana salama. Ao amin'ny Exodosy toko 5:20, Exodosy toko 5:20, ny 4:20 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha azoty hiaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao izay mahitsy eo masony sy hiaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra reny izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao Jehovah izay nahasitrana anao dia hiaro anao amin'ny fomba manokana mihitsy. Izany tenin'Andriamanitra atolony ho antsika amin'ity androany ity. Ao amin'ny Salamo 5:100, 7:30 dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy nisy nangozozo na dia ray akory aza tamin'ny fireneny. Voaron'Andriamanitra amin'ny fomba manokana ny vahoakany rehefa miaino ny teniny, tsy tahaka an'ireo Egyptianina izay manilika ny sitrapon'Andriamanitra, manda ny soratra masina, tsy miaino ny feon'Andriamanitra. Ireo mpandinika, ireo mpitsapo, rehefa hanao fanadihadiana tamin'ny fomba nahafatesan'ireo mpanjaka Egyptianina, betsaka ireo dokotera mpitsapo nanao izany fanadihadiana izany, dia hita fa vokatry ny areti-po mamiada, ny lalandra, tafitafahoatra, tosi-dra, rhumatisme, aretin'ny tova, vokatry ny tsy fiainona izay ambaran'ny soratra masina. Izany no nahafaty ireo Egyptianina izay mbola voatahiry ny razan'izy ireo, ary nanaova ny mpikaroka fanadihadiana ny zanak'Israely kosa. Rehefa nanaraka ny ambaran'ny Baiboly, rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra, dia arovan'Andriamanitra amin'ny fomba manokana. Andao hiaino ny tenin'Andriamanitra isika. Inona ny feon'Andriamanitra ambarany amintsika mikasika ny tokony hitondrantsika ny vatantenantsika, ny amin'izay hoanitsika sy sotrotsika. Ao amin'ny Genesis toko 1:7-20. Rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia izao no lazainy. Ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany, ary ny hazo rehetra izay misy vo sady manitsambo, dia fihinana ho anareo ireny. Rehefa namorona antsika olombelona Andriamanitra, dia ny zava-maniry, ireo legioma samihafa, ny voankazo samihafa izay no natokana ho fihinantsika. Tsy nitendren'Andriamanitra ho mpihinan-kena ny olombelona, tsy niforon'Andriamanitra hihinana ireny hena ireny isika, fa ny zava-boary, ny zava-maniry, ny voankazo, ny legioma samihafa, ireo no natokan'Andriamanitra ho sakafontsika. Ary vokatr' izany dinioane ireo olona tamin'ny andron'ny Adama, velona 700 taona, eny hatramin'ny andron'ny Metusela, velona 700 taona, hatramin'ny Noa, velona 500 taona. Fa rehefa tonga ny safidrano tamin'ny andron'ny Noa, potika ny zava-boary, tsy nisy intsony legioma azony raisiny, tsy nisy intsony voankazo azony tazana, voatery nihinan-kena ny olona. Vokatr' izany ny hena ihany koa ny taham-pahavelomany. Voalaza fa inaora dia 400 taona monja ny androm-piainany teto amin'ity tany ity, ary mahagaga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa miamiena isan'andro ny taham-pahavelomany olombelona, satria tsy manaraka ny baikon'Andriamanitra isika, na dia
noforonin'Andriamanitra anaraka ny sitrapony isika. Tsy neken'Andriamanitra ny hinana ny taranak'olombelona hena, fa tamin'ny fotoana nisy ny safodrano teo zay vao natolotr'Andriamanitra neken'Andriamanitra ny hinanantsika hena. Zao no voambaro amin'ny Genesis 7:1-2. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia analanao ao aminao 7 avy lahy sy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany kosa 2 avy lahy sy vavy. Tamin'ny andro nampidirana ny Noa sy ireo biby fiompy tao anatin'ny sambo fiara dia efa navahan'Andriamanitra tsara ny amin'ny biby maloto sy ny amin'ny biby madio. Taorianan'ny safodrano vao neken'Andriamanitra ny hinanan'ny olona hena, ary efa tsy maintsy nihinan-kena ny olona dia ny feran'Andriamanitra izay azo hanina. Ao amin'ny Deutéronomie 4:4-5 dia zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Zay biby rehetra mivakitroka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no fihinanareo. Nefa amin'izay mandinika na mivakitro dia izao ihany kosa ny tsy ho fihinanareo, ny rameva sy ny rabitro ary ny iraka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivakitro, maloto aminareo izy. Ary ny kisokoa, satria mivakitro izy fa tsy mandinika, maloto aminareo izy. Ny henany reny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasihinareo. Ny amin'izay biby mandeha tongotra efatra dia hoy Andriamanitra manao hoe izay mandinika sady mivakitro ihany no fihinanareo. Ankehitriny dia misy miteny manao hoe efa nidiovin'Andriamanitra ny biby hafa fa tsy misy tsony ny madio sy maloto. Efa tonga teto amin'ity tany ity Jesosy Kristy ary nidioviny ny biby maloto efa lasa madio. Inona tokoa moa ny nahatongavan'i Jesosy teto? Hanadio ny biby maloto ve sa hanadio ny olombelona zay maloto ny fahotana? Tsy ny biby maloto ny nahatongavan'i Jesosy teto ho dioviny. Tsy tonga teto hanadio ny kisoa Jesosy, fa tonga teto hanadio azy ianao amin'ny alalan'ny rano. Jesosy Kristy dia tsy hoe mahihatra sakafo, fa tiany ny hasalama antsika, fantany mahasoa antsika. Ao amin'ny Salamo 4:20 dia miteny izy manao hoe tsy aro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Fantatry Jesosy Kristy fa ny kisoa dia tsy mahasalama antsika izany. Feno otrikaretina ao anatin'izany. Ny foronina ho mpanadio ny maloto izany kisoa izany, fa tsy ny foronina hohanina. Ny tavin'ny kisoa dia mitondra aretina ho an'ny zanak'olombelona. Ao anatin'ny hena kisoa dia feno an'ilay kankana antsoina hoe trisina, izay tsy hahasalama ny olona na oviana na oviana. Ary halan'Andriamanitra ny hinanantsika izany kisoa izany. Ao amin'ny Isaia 4:5-7 dia zao ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa indro Jehova ho avy amin'ny afo, tahaka ny tadio ny kalesiny, mba hanao fahamaliana amin'ny fahatezerany mirehitra sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo. Ary ho maro ny ho voaringany Jehova, izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly, ka manaraka ny raha eo afovoany, ary mihinana ny hena-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy, dia hiaraka ho levina avokoa hoy Jehova. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe na dia misy olona miezaka manamasina ny tenany azy, manaradia an'Andriamanitra, te hanao ny fanaon'Andriamanitra, kanefa mihinana ny hena-kisoa sy ny totozy, dia ho haringa an'Andriamanitra tsy handova ny fiainana mandrakizay ireny, ho levina hiaraka amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny Filipianina 4:7-7 dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa haverezana no hiafarany, ka ny kibony no andremaniny, ny fahamenarany ny voninany. Ny fahotan'ny olombelona taloha dia ny fandikanan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay tokony sy tsy tokony hohanina. Ny nanany Adama sy Eva ny voankazo voarara, ka nafoin'izy ireo ny sahedena, izay tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tokony ho fihinana, mahasalama, mahasoa ny toe-batantsika ihany koa, dia afoy ny fiainana mandrakizay. Tsy hoy iza, fa hoy ny Baiboly. Baiboly dia miteny amintsika fa ilayntsika ny miala amin'ny fitondrantena maneho fikomiana amin'Andriamanitra, miala amin'ny fitondrantena tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe reto ny fihinanareo, dia izany no mahasoa antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Deutéronomie 4:7 dia izao ny vakan'ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao ny fihinanareo, izay rehetra misy vobony sy kirana
no fihinanareo. Fa zay rehetra tsy misy vombony sikirany kosa dia tsy ho fihinanareo, maloto aminareo izy. Na dia ny manam-pahaizana tsy kristianina azy dia mahita fa ny hazan-drano ao anaty rano, ireo hazan-drano tsy misy vombony sikirany, dia tsy dia mahasalama loatra satria natao mpanadiony ranomasina izy ireny, izay misy vombony sady misy kirany ihany, no nitendren'Andriamanitra mba ho antsika. Ny sakafo hoantsika ne no manefy ny toe-batantsika. Ireo izay tsy misy vombony sy tsy misy kirany, hoy Deuteronomia 4:10 am'izay ao anaty rano, dia tsy mahasoa antsika ireny. Ahoana indray ary ny amin'ny fahitany Petera nanoratany ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 manao hoe efa nidiovin'Andriamanitra to milaza fa efa madio ireo biby maloto. Rehefa natory tao ambonin'ny tafitrano Petera tamin'ny tatavonana efa nona dia nona, dia nahita fahitana anankiray izay nanehoan'Andriamanitra biby samihafa ao anatina lamba be anankiray. Petera tao anatin'io ny biby maloto rehetra, ny biby lava, ny totozy, ny alika, atao anatin'io izay biby rehetra ambaran'ny soratra masina fa maloto, ny vorondolo, ny goaika, ny kisoa, ny maro samihafa. Dia nisy feo nanao tamin'ny Petera manao hoe mitsangana ary Petera vinoika ano. Asan'ny apôstôly 10:13 sy ny 14. Dia ahoana hoy izy Petera, zao nivaky ny teny, fa hoy Petera, sanatria tompoko, fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho. Fantatry Petera tsara ny tokony hohanina sy tsy hohanina, satria nanaradian'i Jesosy izy, ary zay nohaniny Jesosy io no nataony fihinana. Zay tsy fihinan'i Kristy dia tsy nohanina. Hoy izy manao hoe sanatria tompoko, fa tsy mbola nihinana biby maloto na oviana na oviana. Dia zao no vaky ny teny rehefa adinitsika ity fahitana ity. Inona tokoa moa no lazain'Andriamanitra eto amin'ity fahitana ity? Moa ve nanadio ny biby maloto izy? Ny tenin'ny Petera no manazava ny resaka. Rehefa nieritreritra Petera hoe inona ry ny fahitana iny, tsy mbola nihinana Petera fa nieritreritra Petera ny antony fahitana, dia nazavain'Andriamanitra azy ny fahitana. Fa tsy ny biby maloto no nitiovina ho lasa madio, fa taloha akoatra ny jiosy dia jentilisa ary hoary ny jiosy fa maloto tsy azo ifampirarahana. Ozy Andriamanitra tamin'ny alalan'io fahitana io manao hoe tsisy olona azonao atao ho maloto na tsy madio tsony. Asan'ny apôstôly 10:17 manao hoe, dia hoy izy taminy, ianareo malala fa fady amin'ny jiosy ny anadrarana hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa za efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Petera ihany ny manazava ilay fahitana. Rehefa nanazava Petera dia tsy niteny hoe efa nidiovin'Andriamanitra ny henan-kisoa, nampahafantarin'Andriamanitra fa azo hohanina ny biby maloto rehetra ankehitriny satria efa nidiovina. O Petera hoe tsy ny biby fa ny olona rehetra dia tsy misy azoko atao hoe maloto, fady na tsy madio tsony. Tao amin'i Jesosy Kristy dia foana ny fanavakavana, ary vakivava Petera miteny amin'ny asan'ny apôstôly 10:15 manao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizata avan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrana. Ny foanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'io fahitana io, ny efitrefitra rehetrarehetra manasaraka ny olombelona. Tsy misy itsony ny fotsy sy mainty, tsy misy itsony ny manan-karena sy ny mahatra, tsy misy itsony ny jiosy sy jentilisa, tsy misy itsony ny andevy sy ny tsy andevy, fa hoy Jesosy Kristy hoe ray ihany ny olona rehetra rehefa manaradia. Batinao ve no isan'ny olona tokana, vahoaka tokana, mikambana ao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy io, vahoaka izay mankatony teniny, vahoaka izay manaraka ny fanaon'Andriamanitra, vahoaka izay mitandro ny fahasalamana satria olom-boavidy ny Kristy tamin'ny rano, vahoaka izay mitandro ny fahasalamana satria tsy tompony tenany intsony fa tepolo ny fanamasina ny tenan'izy ireo. Raha mikambana amin'ny Kristy isika dia ho isan'izany vahoaka izany. Andresiny zava-mahadomelona, andresiny zava-pisotro misy alkôla, andresiny fitiavakanina tsy madio,
izay rarano soratra masina fa tsy mahasoa antsika. O Jesosy eo amin'ny Jaona 5:10 ny andiny 5 manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mety ho voafatotry ireny fanao tsy mety ireny isika izay manimba sy manapotika ny fahasalamantsika. Ireny sakafo izay tsy mahasoa tsy natao sakafo ara-baiboly akory azy, fa rehefa miray amin'Andriamanitra isika, mikambana ao anatin'ilay vahoaka an'Andriamanitra tsy misy efitrefitra, tsy misy fampisarana, vahoaka tokana manerana nyity zao tontolo izao ity, dia Andriamanitra ny manome hery ho antsika. Ny fitsipika roa lehibe eo amin'ny fiainana dia izao: rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika tsy mahay manao na inona na inona, fa rehefa mitambatra amin'ny Jesosy kosa isika, manaiky ny teniny isika, voninahim-katoa azy isika, dia mahay ny zavatra rehetra. Tahaka ny ambaran'i Paoly ao amin'ny Filipianina 4:4 ny andiny 7 manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Na inona zavatra efa nanimba ny fahasalamantsika, vokatry ny fanao tsy mety eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Eo izy Andriamanitra manao hoe araondray ny teniko indray no tandremo, enoy ny feoko, izay asaiko hohanina io no fihinanao, izay rarako tsy hohaninao dia aza raisina izany. Fa hanova ny fiainanao indray Andriamanitra, hanome fahasalamana anao Andriamanitra, ary handray anao ho isan'ilay vahoaka tokana, tsy voazarazara ny hevitra, fa andova ny fiainana mandrakizay noho ny fitiavan'Andriamanitra anao manokana. Ekeo ny tenin'Andriamanitra, karakarao ny te-polon'Andriamanitra tenitenanao, fa Dio izay manimba rehetra satria tianao Andriamanitra ary efa namonjy anao izy. Amen.